Alahady faharoambiroapolo volana May 2024 faly miarabanao izay manaraka ity radio antony filazantsara ity. Tonga amin'ny fampahalalam-baovao isika manasanao anaraka izany hatramin'ny farany. Ny anomboanan'ny vaovao dia ny mikasika ny eo amin'ny lafiny ara-pinoana. Omaly asabotsy nankalaza ny andro iraisam-pirenena ho an'ny mpisantra ny tanora adventista izay natao tao amin'ny gymnase couvert. Vaovao tateriny Bemitombo Arne. 7 roambiroapolo sy roa arivo feno telo amby telopolo taona nijeroan'ny sampagna mpisantatra eo agnivon'ny fikambanan'ny tanora adventista magneran-tany. Ireo azavana kely io ny loha-hevitra nindesina nankalaza ny andro iraisam-pirenena ho an'ny mpisantatra sy fankalazagna ny fahatelo amby telopolo taona nijeroan'ny fikambanan'ny mpisantatra teo agnivon'ny tanora adventista magneran-tany. Omaly faraka ambiroapolo May 2024. Etsika maro samihafa sy fanehoagna ny talenta amin'ny alalan'ny zava-bita izay nomaniny ireto mpisantatra ireto no nindesina nankalaza izegny andro iraisam-pirenena ho azy ireo zegny. Omaly sabotsy faraka ambiroapolo May 2024 lasa igny. Ny sampagna iray ihany no misitraka ny fankalazagna iraisagna ato amin'ny distrikany Antsiranana isaky ny taogno. Ka ny sampagna Aventuré no nisitraka izany tamin'ity taogno 2024 ity. Nankasitraka manokana tamin'ny fiaramiasa tamin'ireo mpisantatra, ny ray aman-dreny ary ny tanora sy ny fiangonana ihany koa ireo mpitarika tanora aty amin'ny distrikany Antsiranana. Somary isaka taogno zegny samy amin'ny anjarana zegny ny club. Ka tamin'ny taogno ty zegny jerany club des aventuriers no nankalaza ny journée mondiale tamin'ny distrika ary ny posy distrika ny azy ty. Maro ny etsika nataon'ny aventurier nandritran'izay fotoana zay. Toy ny fandraisana anjara tamin'ny maraindraigny tamin'ny sekoly sabaty nandritrany isaka tamin'ny fita ary teo koa zegny ny amin'ny fanaovana etsika maro isan-karazany ka nataon'ny drill, teo koa ny drill commando, ny casse-noisette ary teo koa ny fetsika natao chef-ten maro isan-karazany. Isorana zegny ny chef-ten rehetrarehetra fa tsy totosa regny zavatra regny na tsy toy ny fanampiana avy tamintsika aby regny. Ary isorana koa zegny ny ray aman-dreny tamin'ny fandefasana ny zaza satria tegna ka tsy toy zegny fandefasanareo izy ireo tsy vita ny etsika iny. Isorana koa ny ray aman-dreny mpiangonana zay nandefa ny filazagna tany am-piangonana tany pastoran'ny distrika ny président fédération ary isorana koa zegny atsika rehetrarehetra tamin'ny etsika iny. Sady koa ny aventurier vitrabetraka anareo tamin'ny fankalazagna iny journée mondiale fa tegna niafaka azy raha zay nataonareo niany ty. Ka Andriamanitra tasimbatsika tsara avy. Amen. Mariana fa ny mpisantatra rehetra magneran-tany no nankalaza ity andro iraisam-pirenena ho azy ireo ity Omaly sabata. Tahaka zany ihany koa ny tao amin'ny distrikany Antalanord izay nankalaza ity etsika ity tamin'ny alalan'ny fanaovagna voady. Fa ho an'ny distrikany Bemanevika kosa dia ny fanaovam-boady. Tanora misa 900 no vita voady Omaly. Omarika amantaragna ny mampikambagna azy. Ary tanora iray no nahazo ny mari-pandrosoagna chef guide. Tanora iray kosa no nahazo mari-pandrosoagna sily. Ary olona 5 no vita batisa nandritra ny fankalazagna ny andro iraisam-pirenena ho an'ny tanora tao amin'ny distrikany Bemanevika sy Antalanord. Eo amin'ny lafiny toe-karena dia nisokafana ny tsenan'ny Lavanille tato amin'ny faritry Diana ny 20 ka hatramin'ny 20 volana May teo igny. Vaovao tateriny Bemitombo Arne. Nahitagna fitotonganana be ny seperena Lavanille ny taogno 2024 sy 2025 hoy ny governoran'ny faritra Diana. Dingana maro no natao afagna mitsinjo ny vahoaka amin'ity sepiariagna ity. Nisy dinika izay natao izay afagna mitsinjo ny vahoaka izay pisehatra amin'izany Lavanille izany. Fagnomezan'ny fanjakana ny lanja nyty sepiariagna Lavanille ity. Satria haitsika jiaby fa agnisan'ny sepiariagna mampidi-bola amin'izay mpamokatra azy. Mampidi-bola ho an'izay mpiantseritra jiaby agnatin'le sepiariagna ary mampidi-bola koa amin'ny fanjakana ity resaka Lavanille ity. Ka laharam-pahamehan'ny fanjakana ny mamalavala izay sepiariagna zay mba ahafahagna koa miaro ny tombotsoa mpanjakana. Amezantsika peka mafy. Saivina fa 75 000 ariary ny kilony Lavanille maitso amin'ny taona 2024 ity ary ny ambonin'izany kosa tsy hiferagna araka ny fagnazavagna nataon'ny talempatry ny industria sy ny vatra ary ny fanjifagna aty amin'ny faritra Diana.
Noskafagna ny faina amin'ny folo hatramin'ny fasina amin'ny folo volagna me lasa teo igny ny tsainan'ny lavany aty amin'ny faritra Diana. Manoloana izany indrindra dia izy ny fanaramaso akaiky ho an'ireo olona izay minia tsy magnaraka ireo fepetra napetraky ny fitondram-panjakana izay atao mba indesigny mitsinjo ny vahoaka amin'ny ity seperegna lavanily ity. Salamtiny ataon'le taratasy ny olona rehetra zay mividy lavania dia tsy maintsy manana carte na préparateur acheteur na collecteur na mandataire. Zay tsy manana an'izay tompoko dia tsy mahazo mividy lavany. Tsy maintsy manana an'ity carte ty ny olona rehetra manana an'izay. Zavatra azotsika ambara zany dia rehefa mipetraka ny soratra ery hoe manoratra ny mpamboly dia ny mpividy zay mapetaka prix ery dia tsy maintsy ny présenter carte vérifieny avy eo amin'ny service régional du commerce zay ery zay vao afaka mandeha manoratra ny vidin'ny lavany. Ny zavatra tenentenenina dia zao ny lavany tsy azo atao mba marotra lavany any amin'ny sisisiny any fa ny lavany tsy maintsy eto amin'ny tsena mamarotana lavany. Fa zay ho an'izay manao an'izay zavatra zay mandika an'izay lalàna zay dia efa mipetaka ao anaty arrêté régional ny didy ny lalàna zay mameny zay olona mandika lalàna zay. Faharoan'izay ihany koa dia nivoaka tamin'ny conseil des ministres farany teo fa hoe ny vidiny lavany farany ambany dia tapaka ho 75 000 ariary na 375 000 francs. Ho an'izay olona manoratra prix ery, ho an'izay olona hividy lavany dia tsy azo atao mividy lavany ambanin'izay vidiny ny feran'ny fanjakana vidiny farany ambany. Izay 75 000 ariary izay. Ka aoka samby azava amintsika sao dia mba misy olona lay mpanahy hoe hividy lavany 150 000 na 200 000 francs any ambadimbadika any, fa raha ohatra ka tratra dia eto daholo ny manam-pahefana afaka manao izay zavatra rehetra. Isaota betsaka. Na dia eo aza ny vidiny 75 000 ariary farany ambany zay napetraky ny fanjakana dia mitaraina kosa ireo mpividy lavanily fa lafo ary tsy zakan'izy ireo ny prix 75 000 ariary. Miady izy reto ny mba ampidirana ny fanjakana ity vidiny lavanily ity ambanin'izay 75 000 ariary izay. Itsandaniny kosa dia milaza ireo mpivarotra lavanily fa mora loatra ny vidiny lavany farany ambany zay niferan'ny fanjakana, tsy mifanentagna amin'ny fomba fikarakaragna azy ny vidiny izay amarotagna azy. Sarotra aminay mpivanga zany vola hoe fa enjana be zany le prix ny misy am'izao ty tegna enjana satria mamono vola zany arakaraka le prix misy amin'ny 75 000 ariary. Le izy maiky zany le pourcentage-nazy legny ndraiky izy maiky zany enjana be zany le prix izy mamono vola. Maiky mipetraka agny amin'ny anao zay vanga 10 kilo verte 1 kilo maiky zany mamono vola le izy. Karaha ohatrany mbala trakatra ny vidiny satria raha baka lany zany tsara be araka le tokony vidiny mpivanga raha 100 000 ariary satria io tsy maintsy hiakatra fo zegny le raha fa noho izy io mbala mangala ambanimbany ankely tsy maintsy hiakatra miakatra izy fa izy mbala tontogno izy io démarrage tsy maintsy mbala apetrapetraka io ankely karaka ny tegna tia 100 000 ariary zegny vertir mba hafa pose tiady mba tsaratsara satria eto aminazy io mandalitra ny tena mety aly mety faty raha miamby antena lavany vola kanefa maventy zegny le zava-miandry manapa mitodiany raiky ty izy koa amin'ny fotofotoagna zao 500 kilo farany ambanimbany ia izy taloha zegny mbala tena mbala tsy tafiditra antsetra loatra le mpamboly fa zao ty le tegna miezaka ary le tany loloka mety mavotra zao ara-dala. Atrikasa momba ny fananany tany ho fakan-kevitra mba ahafana manamora ny fanaovana lalàna mahakasika izay. Vaovao tateriny Bezara Stanley.
Ny fito sy ny 20 Mey 2024 lasa teo igny no nagnanaovana ny atrikasa fakakevitra teto amin'ny faritra Diana izay mahakasiky ny fiarovagna ny zo fananantany amin'ny tanipokon'olo. Natao zegny mba ahafagna manangona ny zavamisy ny antotan-kevitra teo agnivon'ny faritra mahakasiky io lohahevitra io ary ahafagna magnamora ny fagnanaovagna lalàgna mahakasiky azy. Nandray anjara tamin'ity atrikasa ty ny olona maro samihafa isambaratongany sy ny isan-tsokajiny teto agnivon'ny fitondram-panjakana. Indrindrandrindra nireo olona avy agny fotony sy ny firaisamon'ny pirenena. Ny hevitra jiaby azo boka amin'ity fivoriagna ity dia entigny andrifintagna ny volavolan-dalàgna mahakasiky ny zo momba ny tanipokon'olona. Ny sifamoana ny sehatra ambonina ho an'ny fananantany dia fiarahamonim-pirenena, société civile. Arak'izay fiarahamonim-pirenena zany dia manana andraikitra ny fiarahamonim-pirenena hitondra sesokevitra atolotra ho an'ny mpanatanteraka na fitondram-panjakana zany ka ny atao aty Antsiranana amin'izao zany dia manao an'ilay atrikasa fakakevitra régional ahafahana manangona hevitra akora na singa ahafahana volavolan-dalàna na ataontsika hoe lalàna mihitsy mahakasika ny fananatan-pokon'olona. Dia izy ity zany efa nisy dingana maro vita tany aloha dia ny andraikitra ataon'ny sifa moa zany dia manao an'izay fakakevitra ahafahana volavola ny lalàna ho atolotra ho an'ny mpitondra fanjakana rehefa avy eo zany sady manampy izay mitondra sesokevitra. Dia ny amin'ity ndray mitora ity zany ny hevitry ny ato amin'ny faritra Diana no angonina ahoana ny famarita zareo azany atao hoe fokon'olona, inona atao hoe fananam-pokon'olona, ahoana fomba iarovana zany fananam-pokon'olona na tanipokon'olona zany, samy manana ny azy daholo ny isa-paritra. Dia izao zany anjaran'ny faritra Diana no angalana zay hevitra. Ny sifa moa miara-miasa amin'ny mpiara-monatoka samihafa. Dia ity atao aty Diana ity zany dia rahana amin'ny tetikasa fanaingy. Dia ao amin'ny tetikasa fanaingy eo misy faritra 5 zany no iarahana miasa. Ny faritra faharoa zany zao ny aty amin'ny Diana, ankoatra ny Hoatomatsiatra izay efa natao tamin'ny tapabolana lasa teo, dia mitohy aty amin'ny faritra Diana izy dia mbola isy koa any amin'ny faritra samihafa. Dia ankoatran'izay nefany amin'ny miara-miasa amina mpiara-monatoka samihafa mbola isy koa zany faritra hafa izay anaovana toy izao ataontsika aty Diana zao. Ny tanjona dia hananana hevitra marobe na hoe betsaka ahafahana mandrafitra ilay lalàna mahakasika ny fananatan-pokon'olona. Zay zany no tena tanjona hoe fantatra daholo ny hevitry ny rehetra eto Madagasikara. Ny atao hoe masotsivana dia ny ezahana zany hoe tafahangona, tafavory daholo ny karazana mpiatsehatra rehetra isa-paritra ao anatin'ny solitenany ministera samihafa izay voakasika ny resaka fananantany sy ny manodidina azy, ao anatin'ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana ny commune zany sy ny sisa, dia nasiana koa hoe ny sefy-fokotany ary indrindrandrindra ireo fokon'olona. Ilay communauté moa ny amaritana azy fa izay indrindra ilay adevitra hoe fokon'olona ve communauté. Dia misy solitenana vondron'olona ifoto marobe eo ary eo ihany koa ny fiarahamonim-pirenena na société civile izay misy any amin'ny faritra anaovana ilay atrikasa mba hisian'ilay hoe fifanakalozana mba teny ao daholo mpiatsehatra rehetra hisian'ilay dialogue moa ny tenenana azy dia mba hevitra efa atao hoe iraisan'ny rehetra zany no mivoaka mandritra ilay eo amin'ny sehatry ny tanora indray no anoizantsika ny fampahalalam-baovao. Fampafantarana ny tanora mikasika ny report izay niarahana tamin'ny UNICEF sy ny ministeran'ny tanora. Vaovao tateriny Bezara Stanio. Ny fagnambarana sy fampafantarana ny tanora teto Antsiranana tamin'ny 17 Mey 2024 ny mombamomba ny atrikasa ho report izay fitaovagna araiky ahafagna mandray sy maka ireo hevitra ny tanora avy aty fotony mandeha agny amin'ny fanjakana mba agnanaovagna ny lalàgna momba ny tanora. Io atrikasa io dia vokatry ny fiara-miasa nataon'ny UNICEF Madagasikara sy ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena izay notanterahina tao amin'ny Hôtel de la Poste.
Ny zavatra nataontsika taty dia atrikasa vokatry ny fiaraha-miasan'ny UNICEF Madagasikara sy ny ministera tanora sy fanatanjahantena niompana kokoa tamin'ny fampianarana sy ny promotion zany sy ny sensibilisation amin'ny resaka U-report. Inona moa ilay U-report? Ny U-report dia fitaovana anankiray ahafahana makany hevitra ny tanora, mampita an'izay hevitra ny tanora izay makany amin'ny fanjakana, andrafetana politika mpanjakana momba ny tanora eo anivon'ny fiainam-pirenena. Dia efa nisy moa zany ny fomba fiasana hatramin'izay ny resaka plaidoyer sy ny sisa, izay eo ihany. Fa le fanaovana an'ilay base de données mihitsy amin'ny alalan'ny hevitra isan-karazany mety tafiditra ao anatin'izay ny resaka herisetra atao amin'ny tanora, ny resaka fiadivana amin'ny fiovaovan'ny toetrandro, ny resaka momba ny resaka objectif de développement durable iarahana miaraka amin'ny Nations Unies zany, dia tafiditra ao anatin'izay koa ohatra ny resaka campagne de vaccination. Dia izay zany no anisan'ny nanaovana an'ilay report io, ahafantarana an'ilay hevitra ny tanora marina hoe manao ahoana ny eritreritry zareo raha misy tranga anankiray, ohatra manao campagne de vaccination massivitsika entina hiadivana amin'ny kitrotro. Dia resy lahatra ve ilay tanora, fantatry ny tanora ve ny antony ilana an'ilay vaccine sa tsy fantatry ny tanora, dia iny base de données iny zany no entin'ny fanjakana andrafetana an'ilay politika fanjakana raha tsy ampy ilay résultat, zany hoe raha tsy positif ohatra ilay résultat, dia mandray ny fenitra manaraka ny tokony ho izy zany ny fanjakana manoloana an'izay. Raha positif ilay izy dia tokony tohizana foana zany ny zavatra tsara ao anatin'ilay izy. Zay zany no anisan'ny zavatra tena atao. Manerana Madagasikara no anaovana ny U-report, fa no safidiana manokana ny faritra Diana. Ny antony dia izao tamin'ny taona 2024 dia nanao projet niaraka tamin'ny UNICEF teto amin'ny faritra Diana ihany, ny ministera tanora sy fanatanjahantena resaka momba ny fisorohana ny herisetra eny anivon'ny fiarahamonina. Dia azo lazaina hoe mifantoka kokoa amin'ny resaka base de données sy ny outil d'enquête momba an'izay projet izay, zany hoe azontsika lazaina hoe suivi évaluation an'ilay projet no compilena tamina outil U-report dia nitanterahana teto Diana ny fanombohana an'izy io, pilote zany amin'ny resaka consolidation de la paix. Fa manarak'izay nefany dia hotohizana sy hotanterahana manerana ny Madagasikara. Faritra manaraka zao mety hoe Sava, dia misy Boely, dia tohizana manerana Madagasikara ilay izy dia efa hita hoe madio tsara ka ny tokony ho izy zany ny zavatra rehetra. Tapitra ny fampahalalam-baovao isarinanao nanaraka izy igny hatramin'ny farany, ary isaorina koa Bezara Stanio sy Bemitombo Arlin izay nitatra iny vaovao iny, ary Arsolo kosa teo amin'ny lafiny teknika veloma.